Raha misy andreto famataranreto ao antokatranonao dia manambara fa ao amin'ny tokatranonao ny Fanatrehan'Andriamanitra. Ny farany tsy misy isalasalana. Famatarana efatra fa ao antokatranonao ny Fanatrehan'Andriamanitra. Inona avy ary zany? Zay indray no ifampizarantsika ato anatin'ity vidéo ity aiza miala ary manasa anao hanaraka an'izany ao farany. Faly miarabantsika rehetra tompoko fiadanan'i Jesosy antonona amintsika tsiraray avy. Mankasitraka anao hatrany mampandroso anay manaraka ny Pejy mitsanganaka miazava. Famatarana efatra fa ao antokatranonao Andrimanitra. Voalohany, rehefa misy olona tonga ao aminareo dia te hijanonao izy. Na dia tsy fantany aza dia te hitoetra ao foana izy satria ny fanahany matsapa ny Fanatrehan'Andriamanitra. Ny faharoa, rehefa ianao ny tonga ao tokatranonareo na misy olona tonga ao dia matsapa fiadanana, matsapa fitsaharana. Ary matsapa maivana izy rehefa tonga ao tokatranonareo. Ny fahatelo, feno fahafenona ny tokatranonao. Na dia tsy azonao daholo aza ny fanerinao rehetra, na dia tsy manana ny zavatra rehetra renao, dia tsy avelan'Andriamanitra fa izy ameny mibanga ao. Ary ny fahaefatra farany ny tokatranonao dia toerana feno fanavaozana. Rehefa reraka ianao avy miasa any dia rehefa tonga ao an-trano ianao dia matsiaro fanavaozana. Noho izany manomboka androany atio ny Fanatrehan'Andriamanitra ao antokatranonao. Afaka soratanao amin'ny commentaire ve hoe Tompo Midira atao tokatranoko. Manomboka androany asivo atmosfera matamanan'Andriamanitra ao tokatranonao. Ira fiderana lefa mivavaha ao tokatrano ataovy zany zay atmosfera tamanan'Andriamanitra dia ho tanteraka ao tokatranonareo reo teboka efatra reo. Raha nafinaritra anao ny vidéo dia zarao amin'ny olona tianao dia raha mbola tsy abonné amin'ny Pejy ianao dia manasa anao isabonina amin'ny Pejy mba ahita vidéo tahak'izao satria isan-kerinandro zay dia mizara vidéo tahak'izao. Manome fotoana antsika amin'ny herinandro andray veloma tompoko.